Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko, misaotra an'Andriamanitra isika no ty androany ity. Andro nataon'Andriamanitra avelomana, iainana, aretsehana. Ary andro ihany koa nataon'Andriamanitra andrenesana ny afatra avy any aminy. Ny tiako ambara amintsika mantsy de zao, mampiasa olona, mampiasa mpanompony, io Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, io Andriamanitra zay atao hoe Rainy Jesosy Kristy io, rehefa misy zavatra tiany atao, na misy zavatra tiany hotenenana amitsika. Manoloana izany dia miaraba antsika tsiraray avy isam-batan'olona sy isam-pianakaviana ny tenako. Miaraba anareo aho satria fahasoavana lehibe ho antsika, fahasoavana lehibe ho antsika rehetra izao fotoana andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Manaraka izany, raiso zava-dehibe aminao, aminareo zay mahita sy mandrea am'ty ora ity, ny miaino sy ny mandray tsara ny tenin'Andriamanitra na ny afatra zay avy any an-danitra entina ho anareo tsiraray avy. Ataovy tena zava-dehibe ho iaho. Tsy zany mantsy fa amin'ny alalan'ny afatra na amin'ny alalan'ny teny toriana tahako zao dia manasitrana sy manafaka ny tompoandriamanitra, mamonjy sy mitondra fitahina ihany koa izy. Ahoana ho ny baiboly efa naverimberiko taminareo matetika ty teny ity, ao amin'ny Salamy 7:2, hoy ny voasoratra, nandefa ny teniny izy mba ahasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longoa ny anjarany. Ka ny iriko ho anareo tsiraray avy isam-batan'olona am'ty androandroany ity de izao: engane ka ho amarin'Andriamanitra sy ataon'Andriamanitra tanteraka eo aminareo avokoa reo zavatra efa nambarako ireo. Iroso hitondra ny afatra ho anareo am'izay aza ny tenako am'izao fotoana zao. Ka raha misy baiboly eny aminao de angatako mba sokafanao mihitsy le izy ao amin'ny Matthieu 7 ao, 2:20 ka hatramin'ny 3:20. Matthieu 7:2:20 ka hatramin'ny 3:20. Eno tsara nge fa toy zao ny voasoratra, Jesosy no ny teny antiteny ity: tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra. Maro no anao amiko am'izany andro zany hoe tompoko, tsy efa naminany amin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demony tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. 3:20. Ary de ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meoka. Zavatra hitako sy tsapako eo amin'ny olona maro de ity: ny olona manao azy ho kristianina, manao azy ho mpivavaka no resako am'izany maro amin'ny olona no voafitaka sady mamita teny. Averiko indray le teny: maro amin'ny olona no voafitaka sady mamita tena, satria manatena ny hiditra ao an-danitra izy, manatena ny hiaraka amin'Andriamanitra izy, rahatrizay. Kanefa ho eo tsy eken'Andriamanitra ho am'izany mihitsy izy, noho ny fiampiainana, noho ny toetoetrana, noho ny reo zavatra ataony sy araka an'Andriamanitra. Averiko indray hoe noho ny fiampiainana, noho ny toetoetrana, noho reo zavatra ataony tsy araka an'Andriamanitra. Tsy vitsy amin'ny olona zay manao azy ho kristiana sy mpivavaka nge no mbola manao ny tsy fanao ara-baky teny. Mbola manao tahaka ny fanaon'ny jetlisy,
mbola manao tahaka ny fanaon'ny olo zao tontolo zao, mbola manao tahaka ny fanaon'ire olona zay mbola lavitra an'Andriamanitra izy. Ohatra am'zany kristianina izy fa saingy mbola manompo sampy, mbola mitazona ody ao anatin'ny tokantranony. Rehefa anao trano izy na anao fasana dia tsy vitsy amy kristianina no ohatrany hoe tsy mety ho fonina ny sainy raha tsy manatona mpanandro na manatona mpiskidy na manatona mpitaiza olona ireny mba anontany hoe amy fotoana manao ahoana no angadinina ny fototra na hoe anomboana lay trano zay honenana, amy fotoana manao ahoana no anomboana an'lay fasana zay irivenana ratrizay. Tompoko, ny fanekenao anompo sampy hitazona ody tahaka zany dia fototra iray mahatonga ny olona, mahatonga anao tsy eken'Andriamanitra hiditra any an-danitra mihitsy ary tsy eken'Andriamanitra hiaraka aminy mihitsy ratrizay ka ratrizay. Mazava be ny teny natao Jesosy ao amin'ny 10:20 hoy izy, tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay manao sitrapon'ny raiko zay any an-danitra ihany. Tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny fiainana kristianina na fiainana mpivavaka mbola manompo sampy na mbola manao ody na miankina amin'ny hery ratsy tahaka zany. Ary tsy vitan'izany tompoko, faraky ny voalaza amin'ny baiboly ny fanompona sampy, ny fanaovana ody, ny fiankinana am'ireo hery sy fahefana tsy izy dia fahavetavetana eo mason'Andriamanitra, fahavetavetana matezitra an'Andriamanitra ary fahavetavetana mahatonga ozona. Manamarina izany ny teny nataon'Andriamanitra ho an'ireo zanak'Israely zay fananarana azy ireo sy fampitandriamana azy ireo tamin'izy ireo tonga tao am'le tany antsoina hoe tany tondra-dronono sy tantely. Zao mantsy ny teny nataon'Andriamanitra tam'izany, afatrafatra napetrak'Andriamanitra izy ty atao bokin'ny Deutéronomie 20 de toy zao voasoratra manomboka amin'ny 5. Rehefa tonga ny amy tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao ianao de aza mianatra anao araky ny fahavetavetana ataon'ireo fireneny ireo. Aza manao araky ny fahavetavetana ataon'ireo fireneny ireo. 10. Aoka tsisy eo aminao zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy amaky ny afo, na mpanao fankatoavana, na mpanandro, na mpanao skidy, na mpanana ody, na manao omasim-bava, na mpanadina amy manao azy hotsindrin-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amy maty, fa fahavetavetana io masiny Jehova zay rehetra manao zany zavatra zany. Ary zany fahavetavetana zany no androany Jehova Andriamanitra ho azy eo amin'ny lohanao. Tena nanafatrafatra mihitsy Andriamanitra fa ny antony natonga n'Andriamanitra nandroka an'ireo mponina tao am'le tany tondra-dronono sy tantely satria efa tsy zakan'Andriamanitra ny nataony no izy nanompo sampy araky ireo voatanisy ireo. Ka raha tonga eo anareo hoy Andriamanitra de zay nataoko tamin'ireo ihany ko ho ataoko aminareo, ampidiriko anareo zao fa roako indray nareo raha ohatra ka misy fahavetavetana tak'izany ataonareo. Tompoko, tsy vitany hoe tsy eken'Andriamanitra hiditra ao an-danitra na hoe hiaraka aminy ao an-danitra mandrakizay ny olona na ny fianakaviana mbola manompo sampy, tsy vitan'izany fotsiny hoy eo fa tsy anaiky hiaraka amin'ny olona na fianakaviana manana fiainana tahaka zany ny tompo Andriamanitra. Tsy afaka hiaraka amin'ny olona na hiaraka amin'ny fianakaviana manana fiainana tahaka zany ny tompo Andriamanitra mandritra fahaveloman'le olona eto ambony tany ity. Afaka hitondra titra ihany ianao hoe kristianinao, mpivavaka iriananao, tsy aiky ihany ko zay andraikitra lazainao ao am'lay fiangonana zay amonjenao fitem-pivavahana, fa saingy tsy araka aminao zany mihitsy ny tompo Andriamanitra. Fa ny
ny ozina indray no ho avelan'Andriamanitra hitatao sy hitambesatra eo aminao. Zavatra tahaka zany nge ry havana malala ry mpiano ajaina no fototra natogan'ny fanontran'ny zanak' Israely araky ny voalaza ao amin'ny mpitsara toko 10 andininy fahina ka hatramin'ny andininy fahasivy. Tsy zakan'Andriamanitra io fiainana manoto sampy io, fiainana miankina amin'ny hery sy fahefana hafa zay tsy an'Andriamanitra. De averiko indray le tengo tiary aloha hoe maro amin'ny olona no voafitaka sady mamita tena, manao azy ho kristianina, manao azy ho mpivavaka, kanefa tataka zany ny fiainany eo anatrehan'Andriamanitra. Ohatra ihany koa ity, kristianina izy, mpivavaka be izy, mety hoe manana andraikitra amin'ny karazany ao anatin'ilay fiangonana misy azy izy, fa saingy mbola ratsy fitondran-tena, mbola mijangajanga, mbola makavadin'olona, le fiainana gentilisa, le fiainana devoly mihitsy no ataony. Ry hafanao, tsara ho amin'ny fitsarana tsy miankatra, ahoana no aneken'Andriamanitra, ahoana no aneken'Andriamanitra olona tahaka zany, manana fiaina tahaka zany, ka hoe hiditra ao an-danitra rahatrizay, na hoe hiaraka amin'Andriamanitra rahatrizay, ka tapitra ny fivanianany ety ambonin'ny tany. Mazava ho ihany teniny atao Jesosy, averiko indray le izy mba ho voarainao tsara amin'ny anaran'i Jesosy. 1:20, tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra ihany. Ohatra iray ihany koa ity, tantarana kristianina zany zavatra efa hitako sy zavatra tsapako iainan'ny olona maro. Kristianina izy mivady, mpivavaka be mihitsy izy mivady, manandraikitra be maro be ao am-piangonana izy mivady, ohatrany hoe tanakavanan'ny pastera mihitsy akabany izy mivady, fa saingy tsy misy fiainana vanona ao atokantran'izy ireo, ady lava tsy misy fitsarana ny azo roa, tsy afaka lagera araky ny fomba fiteny ny fiainan'izy mivady, toy ny sakay sy maso ny fiarahamonina izy mivady ao anaty tokantrano. Tsy hoe mamorona raha mitenan'izany fa masoko mihitsy no mahita kristianina, mpivavaka, olona manana andraikitra ao anaty fiangonana manana fiaina tahaka izany. Voaingana zao vo tamin'ny aty herinandro ety de nisy mpivady zao tonga tao amin'ny broko, soa ihany fa tonga tao zareo, satria no tantarainy tamiko fa de tsisy fitsaharana mihitsy ono ny ady ifanaovan'izy mivady. Tena hoe mifamono taren'le lehilahy maratra amin'ny alalan'ny rangotra, ny tenan'le vehivavy mangamangana noho ny tontolo sy ny daroka ataon'le lehilahy. Saika isan'andro zay ny tantarain'izy mivady tamiko hoe ady tahaka izany foana ny fiainana. Ry hafanao, Andriamanitra tsy namorona ny olona mba hiady, ary Andriamanitra tsy mamela ny kristianina na ny mpivady kristianina mba hiady tahaka izany. De eo indrindra no ametrako fantaniana hoe satria kristianina ianareo, mpivavaka ianareo roa, manana andraikitra ianareo roa ao anatin'ny trano fiangonana, anisan'ny olona mba hiankinana ametrany fitokisana ao anatin'ilay fiangonana, fa izao izy aminareo mivady no ho tafitra ny an-danitra raha tokany fotoana tsy maintsy andozana anty tany ity, satria manana fiainana tahaka izany ianareo. Mazava ho azy fa samy tsy tafiditra, zay ny marina, samy tsy tafiditra, ary ho avy fotoana isiny fanenenana raha ohatra ka tsy miova amin'izany le mpivady. Ahoana ho Jesosy, averiko le vakina indray lay 1:20, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra. Ka hoy aho hoe aza mamita tena ianao, aza mamita tena ianao, fa dinio tsara ny fiampiananao,
dinio tsara ny toetoetranao, dinio tsara ny zavatra ataonao saola. Zay ny mahatonga anao tsy eken'Andriamanitra hiditra any an-danitra rahatray, na hoe hiaraka amin'Andriamanitra rahatray ka mandrakizay zany. Iverenako indray lay teny nataoko teary aloha, hoy aho hoe maro am'ireo olona manao azy ho kristianina, maro am'ireo olona manao azy ho mpivavaka no voafitaka sady mamita tena, satria voalohany mana-tena niditra any an-danitra izy rahatrizay, kanjo fandavana tsotro zao no ho ataon'Andriamanitra ho azy rehefa tonga zany fotoana zany. Andoka efa kitsika ny 1 ka hatramin'ny 7 hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra. Maro no anao amiko am'izany andro zany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa naminany, tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. 7 mafy be ty teny ity, ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meoka. Mazava be mihitsy ny voasoratra, tena mazava be. Tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko ho Jesosy niditra ao amin'ny fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra ihany. Tsy zay rehetra efa nandray andraikitra tao anatin'ny trano fiangonana, tao am-piangonana, toy ny hoe naminany mihitsy izy, toy ny hoe namoaka demoni izy, toy ny hoe nanao asa lehibe mihitsy izy. Tsy ny olona nanao an'izany akory no eken'Andriamanitra hiditra any an-danitra, fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ray zay any an-danitra ihany. Tsy ratsy toetra amintsika olombelona ny tomp'Andriamanitra tsy toriavanao, fa raha misy olona tena tiany indrindra de sika zanak'olombelona zay no ariny. Nanomboka tamin'ny andro ny Damasevaka mandraka ankehitriny tena tiany isika, ary nanomboka tamin'ny fotoan'andro natogavan'i Jesosy Kristy azy de tena nasiany miarikary, fa zao tontolo zao mihitsy ny tena tiany. Ny olona rehetra velona eto ambony tany ity no tena tia. Zay no antony natonga ny Baiboly nilaza hoe fa toy zao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa raha ohatra kosa ianao tsy vonona tena andeha araka sitrapon'Andriamanitra, araka izay voalaza ty soratra masina ity, fa zay tianao atao ihany no ataonao, zay toetra everinao hoe inona re toetra voajanahary anananao ihany no hitondranao ny fiainanao, na zay fiampianana nazatranao sy mahafinaritra ihany no iainanao, ry havano ataon'Andriamanitra hoana no anaikanao apiditra any an-danitra sy anaikanao mba ataon'Andriamanitra hoana no anaikanao hoe hiaraka aminy mandrakizay ianao rehefa tapitra ny fepitoana andalovana eto ambony ty tany ity. Maro am'ireo kristianina ihany ko hoy ao, maro am'ireo mpivavaka no voafitaka sady mamita tena, satria faharoa mana-tena no tahina, mana-tena no ambinina, mana-tena ny azo valim-bavaka izy, satria efa mitondra titira hoe kristianina, efa mitondra titira hoe mpivavaka be, efa mijoro vavolombelona hoe manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana. Kanjo tsy mety mahita ny tanan'Andriamanitra izy mandraky tian'androany, tsy mety mahatsapa ny herin'Andriamanitra miasa izy mandraky tian'androany. Zay ataony tsy misy mety, mandamoka, mantekarana, mivavaka izy fa tsy mety mahazo valim-bavaka mihitsy. Mamperitreritra nge zany ry havana malaly, tena mampametraka fanontaniana ao anaty mihitsy ny fiainana tahaka izany, ary tsy olona ray sy roa sy telo sy efatra dimy aman'enina nefa no mahatsapa fiainana tahaka izany, fa maro amin'ny kristianina, maro amin'ireo manao azy mpivavaka tahaka izany zavatra tsapany eo amin'ny fiainana. De petraka fanontaniana hoe inona no anton'izany, inona no anton'izany? Valiny araky ny efa nambarako tery aloha, ilay fiainany
lay toetrany lay zavatra ataony dia tsy araka an'Andriamanitra, tsy araka an'Andriamanitra. Zany ake no antony natonga ny Paoly apôstôly nananatra manokana ny fiangonana tany Efesosy no anary manokana nahitsy manokana hoe tandreminareo mba tsy andeha intsony ianareo, tsy andeha mihitsy amin'ny fitondrantenanareo fahiny zay nitondranareo tamin'ny fiainana jentilisy, fa efa tonga ao am' Jesosy ianareo, efa nandray an' Jesosy ianareo. Noho zany dia zay fiainana araka an'Andriamanitra, zay toetra araka an'Andriamanitra zany no aoka ho fiainanareo, ho toetranareo. Ary zay zavatra araka an'Andriamanitra zany no aoka ho arahanareo, ho ataonareo eo amin'ny androm-piainanareo rehetra. Normala be nge raha ohatra ka kristiana ianao, mpivavaka ianao, manandraikitra am-piangonana kanefa toa ino ty toa varana io lanitra io ary toa vy ity tany ity, tsy misy mamokatra ho anao daholo zany rehetrarehetrany, vavaka fa ohatra tsisy valim-bavaka mihitsy ary tena tsisy. Miasa ianao ohatrany tsisy mandeha am'zay loany zay asa ataonao, nefa ianao amin'io mba kristiana ihany. Tian'io fantaro ahoanao ny baiboly, Isaia 9:2 indro ny tana Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy landalovana fa mare, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy. Nambaran'Andriamanitra ny teny zany mba ahafahantsika mandiny teny, mba tonga atsika tsy voafitaka, mba tonga atsika tsy hamita teny. Ary any am' bokyny Jaona 7 ary 9:30 dia milaza amin'ny baiboly hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota fa zay mivavaka aminy amin'ny famarinana ihany, amin'ny fanasy famarinana zay ihany no enony, ka de ahitsio arak'izany ny fiainanao ry-piaino malalo. Fa ankoatr'zany rehetrarehetra zany, satria le fantanantero lomatsy de hoe inona no antony ny fiainan'ny olona atao hoe mbola manota, mbola manao takafanao jentilisy, tsy mavita mandeha araka sitrapon'Andriamanitra, nefa izy amin'io kristianina ihany, izy amin'io mpivavaka ihany, izy amin'io mandray ny andraikiny ihany ao anatin'ny fiangonana. Valiny mbola misy fanaratsy mitoetra ao aminy na de fampino kristianina aza izy. Mbola misy fanaratsy na hoe mbola misy devolo mitoetra ao aminy na de efa tonga mpino kristianina aza izy. Zao ny zavatra mitranga, raha ohatra ka mbola ao am'ilay kristianina, ao am'ilay olona atao hoe mpivavaka be ny fanaratsy, lay fanaratsy zay efa nazy toerana teo aloha fony izy mbola lavitra an'Andriamanitra, de zao to am'ilay fanaratsy izy mba anota, anontsy fanao, to am'ilay fanaratsy izy mba anota, mba anontsy fanao, mba ho tafasaraka amin'Andriamanitra ety an-tany izy ary ho tafasaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. To am'ilay fanaratsy izy mba anana toetra ratsy, anana fitondratena ratsy, mba atonga zany olo zany anana fiainana tsy akasan'Andriamanitra mandritry ny fahavelomana ety ambony tany. Raha ny marina mantsy de izao, zay rehetra tonga ao am' Jesosy, zay rehetra efa nandray an' Jesosy, zay rehetra manana an' Jesosy de natao ho afaka amin'ny fahotana daholo, natao ho lasa olom-baovao. Ahoana no voalazan'ny baiboly eo Petera voalohany eo 2:2 Jesosy izy no nitondra ny fahotantsika tamin'ny tena teo ambony hazo mba ho fatiny amin'io te isika fa ho velony amin'ny famarinana. Zany hoe Jesosy tamin'izy nahantona teo ambony hazo fijaliana, midikany iny de hoe nataon'Andriamanitra nanaiky izy fa ilanja ny fahotan'ny olona rehetra, hitondra ny fahotan'ny olona rehetra, ka zay rehetra tonga ao am' Jesosy, zay rehetra mino a Jesosy miaraka vava amin'ny teny de misy herin'Andriamanitra manafaka azy amin'ny fahotana. Zay zany fiainana normal ho an'ny olona efa tonga kristianina, tonga mpivavaka be.
tak'izay ny keo ny voalaza amy jaona voalohany toko fahatelo andiny fadimy ao to zao voasoratra jaona voalohany a toko fahatelo de andininy fadimy to zao voasoratra hoe ary fantatrareo fa Jesosy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy zay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota zay rehetra manota de tsy nahita na nalala azy andiny fasivy zay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria naterak'Andriamanitra satria ny vony mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra zay zany tena fiainana normalina ho an'ny olona zay efa tonga am' Jesosy marina be le tenin'ny Paoly apôstôly tena marina be Korintiana faharoa toko fadimy andiny fafito amby folo manao hoe ko raha misy olona ao amy Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha ndreo efa tonga vaovao ireo fa raha ohatra kosa mbola tavela ao am'le kristianina ihany ao am'le mpivavaka be ny faneratsy fa tsy voaroka tamin'ny fotoana zay naloran'ny tena ho an' Jesosy tamin'ny fotoana naloran'ny tena naloran'ny voalohany tena iny ho an' Jesosy tsy voaroka tam'izany na ihany koa tateorina tsy mbola nisy nandroaka na tsy nroany mihitsy dia tsoafa be la fiainana manota mihitsy zany olo zany tsoafa be la fiainana manota ary vitany devoly ny manosika azy mba anompo sampy mba anao ody tsy atoky an'Andriamanitra fa atoky mpanandro atoky mpanao-ody atoky piskidy tsy avelany tsoafa be la fiainana manota ihany koa zany olo zany fa vitany devoly ny manosika azy mba hijangajanga mba ampirafy mba akavadin'olona mba ho ratsy fitondratena fantany any hoe tsy mety le izy fa voatosiky le fanaratsy izy raha ohatra ka mbola ho mitoetra ao amin'ny any ny fanaratsy noho zany tsy maintsy avoaka io fanaratsy io tompoko tsy maintsy roana hiala amy tenanao io fanaratsy io zany indrindra no antony natonga Jesosy Kristy tsy ny olona fotsiny hoe mino an' Jesosy ny olona de ampy mandray ny firazantsara ny olona de ampy efa mitondra titre kristiana ny olona de ampy fa nomeny ihany ko fahefana entina mamoaka demonia ary raha nanome fahefana Jesosy entina mamoaka demonia de eritreretinao hoe ampiasaina amin'iza ampiasaina amin'ny fotoana manahoana ampiasaina rehefa nanolo tena ho an' Jesosy le olona mila roana ny fanaratsy eo amin'ny olona rehetra zay efa nanolo tena ho an' Jesosy zay efa nandray an' Jesosy mba toka zany olo zany ho vavolombelony Jesosy mandritry ny fahavelomany ety ambony tany mba toka zany olo zany tsy ho disy fanantenana fa raha toka fotoana andozany ety tany ety dia anana ny fiainana mandrak'izay izy ivavaka ho anareo aho ivavaka ho anareo aho fa mielony zany anefa dia raisy ty torevitra meko anao ty tsara aminareo ny mamonjy fotoam-pivavahana omba ny herin'Andriamanitra misy herin'Andriamanitra manafaka misy herin'Andriamanitra mamonjy tsara aminareo iaho ary zany ndrindra no antony natokanay a tsy mitsatra manasa anareo ho avy amonjy fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely tsy hoe sanatria mirere zay na miavinavina na mihevitra ny fiangonanay ho tsara indrindra noho ny hafa tsy atompoko faraky ny efa ambarako matetika dia izahay ihany ko de matsapa tena matsapa fa miasa ao anatin'izany fiangonana izany ny tompoandriamanitra tsy tovo tena miasa vavolombelony zany ny tenako tena vavolombelony zany ny tenako ary zany matoka tsy menatra ny manasany olona mba ho avy na tongava ihany ko miona aminay tongava miona aminay afanay mampahery sy vavaka ho anao mametra tanana ho anao raha lavitra mono misy anao de afaka miantso anay an telefona ianao fa vonony izay anao vavaka fanafana ho anao amin'ny alalany telefona ny dera ny aja ary ny voninahitra mo dia atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina ivavaka atsika am'izao fotoana zao ka de aondre lohanao raha marary anao ohatra de apetrao amin'ny folony tanana na apetrao amin'ny faritra misy ny marary anao ny tananao aondre lohantsika rehetra ry Andriamanitro ry la izy atr'izay ko mandrakizay ianao no Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay Andriamanitra tompony zao rehetra izao ka de misaotra anao aho fa lehibe ny fahasoavanao misaotra fa afaka nitory ny teninao aho androany
zay herin'andriamanitra amonjena zay rehetra mino, herin'andriamanitra anafahana zay rehetra mino, herin'andriamanitra anasitrana zay rehetra mino, herin'andriamanitra hitahina an'izay rehetra mino. Misaotra tompo ô, mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Misaotra ray, misaotra tompo. Amen. Zay zany tompoko no afatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany ety ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny manaraka andre tompoko, samy ho asoavin'andriamanitra ny isika rehetra tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.